ahoana mariny io taona vaovao io madiva ifarany ity ny taona ny azo ambara dia nangotragotraka tsy nambangotrana ny toedra raha politika indrindra fa tamin'ny faramparany ity taona 2024 ity gisa la mangalaketsa ny mpitondra ka izy mpandika lalàna sy nandeferina indray no miseho avava sy miseho tompony vahefana raha tsy aivina kely dia doublon antapitrisana no niseho tamin'ny fifitianana farany teo nekeny ireo mpanao politika nefa nitantana ny rajoelina ny firenena mba ho tombotsombahoaka raha ny zavanisy tamin'ity taona ity no asinteny dia isan'ny vaovao nisongadina ny mahakasika ny seny vaovao io seny io ihany mantsy no fototry ny olana tamin'ny fifidianana izay natao teto satria azo lazaina mihitsy fa tsy nafehy ny asany ny voalohany dia nisy ny volana tokana anodinana ny andraikitra sahan'izy ireo inona ihany koa fa tsy olana ny fitaovana nandritra ireny fotoana ireny nahoana nefa no nisy ireo kandida afaka nangala-bato ny faharoa dia saika ireo ratsamangaka mpanjakana ihany no misahana sy anteherany ity vomera ity eny ifotony eo dia hitataratra sahady fa tsy maleo tena ny seny mazava mantsy fa ny ministerany atitany no mibaiko izany amin'izao dia tazana tanteraka fa samy miomana mafy amin'ny fifidianana izay ho filoam-pirenena amin'ny taona 2024 ny mpitondra mifanohitra amin'izany kosa nefa lohaseho ny ireo mpanohitra ka mitako fifidianana madio sy mangarahara mba ho ekeny rehetra ka mba tsy hisy ny kandida afaka anodina ny tena safidim-bahoaka intsony amin'ny taona 2024 io isan'izany ny fitakinany seny mba ho tena aleo tena hoy mantsy ny filoha Marikaravalmanana raha nitsidika ny tanàna ny Tomasina ny fahatelopolo ny volana oktobra lasa teo iny hoe mahafantatra mahalala ary mahay ny hoe tsy mandeha araka izay tokony heverana azy ny seny na ny hoe commission électorale nationale dia nijanona treo fa tsy olo hoe ny atao hoe dia l'indépendant commission électorale nationale indépendante dia davitsika tena indépendant fa tsy miankina amin'ny fitondrana tsy miankina amin'ny izy fa tena manana ny indépendance izy maleo tena afaka manapaka tsara zay fanapahan-kevitra hoe zao ny fandehan'ity noho izany zany tokony isolo tena iraisany rehetra zay mahatonga angataka hoe sy miantso reo olom-pirenena rehetra ny firaisamonim-pirenena any ray aman-dreny am-panany efa efoka emma sy ireo fivondronana maro mpanao politika rehetra mba hikondoha dia miara-mandinika zao mamety an'ity fifidianana ity zao mety an'ity seny ity le commission koza électorale nationale ou indépendant mazava amintsika rehetra angambany nambarany teo seny maleo tena no ilaina ka tsy hitongilana na amin'ny atsy na amin'ny aroa tahaka izany ihany koa ny teo anivo ny panorama mitaky ny fahalalana momba io seny io ity no fanazavana natao nandritra ny fikonan-doha izay nataon'izy ireo tamin'izany izahay antoko politika miombona mivondrona panorama dia mangataka ny mpiara-mombonandro na ara-politika sy ara-bola mba hanatsara ny lalàna mikasika amin'ny fifidianana manomboka hatrany amin'ny fanisambahoaka ka hatrany amin'ny fanisambato tansainay manokana ny fanatanterahana ao anatin'ny roa taona ny fanovanana karatry ny mpifidy ho biometrika ny fanovanany seny ho maleo tena izay antoka tokana fifidianana azahoana fifidianana marina sy mangarahara ekeny rehetra tsy ahitana anarina miverimberina tsy ireo ihany fa teo ihany koa ny antoko HSVM nandritra ny fianaon'izy ireo tamin'ireo mpikatroka ny volany desambra ity no amafisiny fa tokony hosoroana deny zao ny krizy mety hiantra amin'ny firenena hoy mantsy izy ireo hoe miahafatratra ary mitovy amin'ny fiteny mampaneno lakilosy eo amin'ny lohan'ny finiava amin'ny fanjakana manampy tsofina manampy maso amin'ireo hery hoentina ampandresena ny mpitondra amin'izao fotoana zao eto amin'ny firenena nisan'izany ny CENI anisan'izany ny HCC reny zao ny CENI dia miteny tsy anontaniana fotsiny eo vo tonga androany ianao dia tsisy taninina mihitsy ny tao efa zatra tany amin'ny HCC angamba izy satria tany izy dia nanao ny didiko fe lehibe ihany koa
ka anjaran'ny mpanohatra zany mampatsiahany zany ao anatin'ny ijerevana ny lavitra fa zay de efa nametraka foa ny antoko asovema hoe tsy maintsy jereny reo lalàna ahoan'reo rafitra reo a ahafahana manana fifidianana madio sy tsara. mazava amintsika rehetra angamba ireo tiany mpanao politika olazaina ireo tsy antoko politika iray no mitaky ny andravana aloha io seny vaovao io ka seny tena maleo tena ka hitondra fanovana sy fanavotana ny vahoaka malagasy ho tena ao anatin'ny demokrasia marina no tiana apetraka eto tsy ny aino izany ny mpitondra nefa fa nasehony mihitsy fa aza ny fahefana tsy misy irara iny ny fiainany malagasy izay latsaka katerena sy hiara ny didijadona izany fa nisezany aloha vaovahoaka tsy karitra mihitsy aza fa niasaka zana ny fanendrena ireo mpikambany seny vaovao ireo isana ny endry olona moa ny tenany ny HCC ny Sénat ny anteny meram-pirenena sy ny firaisamony pirenena ary ny eo anivo ny fitsarana ny voaka ofisialy ny alatsinay ny fahena ny volana desambra 2024 ny firafitry ny buro maharitry ny voamera-pirenena mpisahana ny fifidianana na ny seny io araky ny efa napoizina olana tolotra rajoel no nofidiny ireo mpikambana fito tamin'ny sivy oflohan'ny seny de andriamatodama retafa arsène izay mpitsara talohany nampikambany seny azy tsara ny manamarika fa vadiny ministry ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy ramatozy izay laranampy ihany ko ity filohany seny vaovao ity izay to endrika maneo fa manana roy amin'ny fahefana mpanatanteraka ny tenany izy zany no eo amin'ny familiana ity voamiraisana ny fifidianana ity manomboka izao izay nandimby an'andriamato erakotomanana ekena fa nanao fombafomba ara-pianianana ny fikambanany seny fa anao ny asany ampahamarinana tsy hitanila ka anao ny asany araky ny voafaritry ny lalàna sy ny lalam-panorenana saingy anahirana ihany ny azahoana fatokisana amin'ny herivelona rehetra raha zohina trany ampiandohana ny tantara sy ny zavamisy ary ny roy-pihavanana eo amin'ny sehatry ny mpanatanteraka amin'ireo mpikambany ity voamera ity dia hoy ny antoko tiako i Madagasikara raha nitondra ny fanehoan-keviny tamin'ny fisisiany rajoela tamin'io hoe ny zavatra tsara fantatritsika voaka malagasy aloha dia izao fitondrana mijoro ankehitriny zao a dia ny mampiasa ny lalàna rehetra na lalam-panorenana io a na ny lalàna zay misy a ho amin'ny tombotsoany manokana ary ataon'ny fitaovana ny lalàna hanatanterahana n'izay zavatra tiano atao fa rehefa ohatra ka ny lalàna tsy mety aminy dia sahany no mandika an'izay lalàna zay firifiry moa ny fandikana lalam-panorenana nisy teto amin'ny firenena dia mampiseho a ny tsy fisinyny équilibre démocratique zany ka mbola ataon'ny fitondrana ihany nefa ny miziriziry miroso ao anatin'izay a fanovanany mpikamban'izay a satria manana antony izy manana tanjony izy ny tanjony a dia efa ny fanomanany ny fifidianana amin'ny 2023 sahady santionany tamin'ny fanehoan-kevitra momba niseny io izany ny fantaniana mipetraka manoloana ireo dia ny hoe tena afaka hitondra lamina ara-politika amin'ny alalan'ny fifidianana ho karakarainy ve niseny ankehitriny tsy niafina ny mpitondra fa nandrangaranga avetrany fa miomana fatratra izy ireo raikitra ny famorina ireo beny tanàna manerana nosy miaraka amin'ny gouvernoura tanteraina tany Antsirabe ny favalo ny volana novambra teo fotoana ambara fa natokana hifanakalozana sy ampitoviana fomba fijery amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana anamafisana ny fanatanterahana ny vinany rajoel sy ny politika ankapobeny ny fanjakana ho tombotsoa iombonany sy ho fanarenana ny fahantrana eo amin'ny fampandrosona ny firenena io atrikasa io dia mipetraka ny fanontaniana hoe raha tena fampandrosona fiainam-bahoaka moa inona ny olana tsy takona fendiny fa misy ny paikady politika ao ambadika io fionana io isan'izany ny fanohizana ny ezaka raha efa natao tamin'ny seny io mba hitazomana fahefana raha fampandrosoana tokoa moa ny tanjony manina no tsy natao taorian'ny fandraisana fahefana io fionana io voapirofo moa izany fihetsika izany fa onana ampitamby ireo beny tanàna satria ho mafy ny ady amin'ny taona 2024 nandeha ny resaka fa isy ny fanambazana zavatra toy ny moto sy fitaovana hafa ho an'ireo beny tanàna ireo
dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa mbola tsy ampiany ve nisy nisy ny HCC ary ny ministera ny aty tany no mbola miezaka manampitamby ireo be ny tanàna. Ny azo ambara aloha dia angotraka ny taona miditra io raha eo amin'ny sehatra ara-politika satria ny mpitondra mampiseho ny adigeny tsy ankitahotra, ny mpanao politika mpanohitra mandrangaranga fa tsy misy mifankatahotra intsony eto ary tsy misy anaiky izany alabato izany intsony. Manampitosoka ireo mpanao politika mba hijory ihany koa anefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao iaina ny vahoaka malagasy, tsy misy tanteraka ny fampanantenana nataony ny fanjakana. Tsara ho mariny fa ny tapany atsimo no isany nazahoany any Rajoelina vato betsaka indrindra tamin'ny fifidianana farany teo. Ny arahantsika nahita nefa iny ny vaovao niseho tany Toliara ny faraika amby folo ny volana Desambra sy ny faharoamby folo ny volana Desambra iny nandritra ny fahatongava ny filomarika Ravalomanana tany Toliara iny. Vahoaka maro no nitsena azy ary nakasitraka ny fahatongavany nitsidika ireto-ponina ireto nitaky ny iverenany amin'ny tantanana ny firenena indray ny vahoaka ny Toliara. Fa ahoana mariny ahoana mariny